manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny hita tamin'ny maraina teo teto amin'ny afovoantany iray manontolo dia saika nahazo vahana ny azavina. Ato anatin'ny telo andro avy dia saika ho maina tanteraka mihitsy aloha ny andro amin'ny ankapobeny ary hitoetra trano izay azavina izay. Na izany na tsy izany aza mety hisy tandrifindrahona iserana ihany na ty amin'ny manodidina fatra atsimo atsinanana sy morotsiraka atsimo nosy ary morotsiraka avaratra atsinanan'ny Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa saika hafana foana ny andro amin'ny ankapobeny rehefa atoandro. Mivinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia mety ahazorana tandrifindrahona amin'ny voamaraina fa hisava miandalana ihany rehefa misandratr'andro. Ny any atsimo atsinanana mipaka hatrany taolanaro. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hibany toerana kokoa ingaby masoandro aorian'ny zavona na azavotany voamaraina ho an'ny afovoantany iray manontolo. Raha ny tolakandro kosa indray dia mety ahazorana malefaka ny aty amin'ny morotsiraka ny faritra Savasy Analanjorofo indrindraindrindra ny alina noho ny fisian'ny rindrin-drahona ao atsimon'ny Madagasikara dia hiverina ny rahona mety hisy erijika isina orana tandrifin-drahona ny any morotsiraka atsimo andrefana androy anosy ary any amin'iny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ihany koa ny any fitovinany ny ilany atsinana ny faritra Matsiatrambony sy Iorombe. Ny faritra hafa tsy voatonona teo kosa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana kosa indray dia manodidina eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny morotsiraka atsinanana ary 15 ka hatramin'ny 30 degré ho an'ny morotsiraka andrefan'ny Madagasikara. Mety ananky hatrany amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny mahefa tanàna. Raha mivinany toetry ny andro ny alatsinainy kosa indray dia mety ahazo orana indraindray ny any amin'ny faritra Savasy Analanjorofo, andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, mitatra hatrany Alaotra Mangoro sy ny ilany atsinanana ny faritra Sofia. Faritra hafa ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny ary mety mbola hitoetra trano ny zavona voamaraina ho an'ny afovoantany. Raha mahakasika ny maripana dia eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany, 17 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 18 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Mivinany toetry ny andro ny talata ary namaranantsika azy dia saika ho maina tanteraka mihitsy aloha amin'ny ankapobeny manerana ny Madagasikara ary hitoetra ny zavona voamaraina ho an'ny afovoantany. Mety hisy tandrifindrahona iserana kely ihany indraindray any amin'ny manodidina ny Antalasy sy Maroantsetra. Ny voamaraina be moa no andrahona mety arahana orana malefaka indraindray ny any morotsiraka ny faritra Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Mivinany maripana amin'ny talata izay dia eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny faritra anatiny, 17 ka hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary 19 ka hatramin'ny 30 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Araka amin'ny mahazatra moa dia hafana tanteraka mihitsy ny andro any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny satria mety ananky hatrany amin'ny 30 degré zao maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Iboeny sy Betsiboka. Izay indray vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny telo andro avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.